Sosialin'ny ponina kosa fahapotanteraka tamin'ny antso nataon'ny vovonana afary malagasy manoloana ny fangatahana vahaolana amin'ireo manam-pahefana ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny eo anatrehan'ireo tsirariny izay mianjady amin'izao fotoana izao. Nisy tamin'ireo tompona andraikitra hoy ny avy ao anivon'ny vovonana afary no namaly ny antso ary mavelom-panantenana ny tahaka izany fanazavana azy. Misy ireo manam-pahefana ny eritreritra dia nampiantso anisan'izany ny feonana teo amin'ny général Ravalomanana Richard sy ny afary malagasy izay nametraka ary eto moa dia soranay le rangahy io fa tia ametraka an'izany tena asa ny gendarmerie-pirenena ho tanindrazana sy lalàna hiaro vahoaka ary ametraka tanteraka hoe tena zao no andraikitry ny gendarmerie-pirenena, zao ny andraikitra dia mifanaraka zany rotota fa hiady amin'ny corruption amin'ny gendarmerie-pirenena dia mifanaraka ihany koa ny rotota fa ametraka ny asan'ny gendarmerie-pirenena satria tokony okena tena hiaro ny vahoaka tokoa ny gendarmerie-pirenena. Ny fahatelo dia ny androany niona tamin'ny commune urbaine d'Antananarivo zay raha nampiantso zareo nahita ny reny tranga-javatra reny niaraka tamin'ireo mpivarotra teo Mahamasina sy ny Mahamasina dia Behoririka dia Befiloha dia ny fanarahana tao moa zany dia hiaraka hitady vahaolana ary ny tenin'ny commune fa dia vonona hiaraka hijery vahaolana dia io sy moa zany ny conseil technique ny PDS nandray anay teo androany dia hodiniana amin'ny manaraka ny ambaranay no teneninay sy ny amafisinay dia hoe tsy mpanao politika ny afary malagasy fa sehatra anankiray mampafantatra amin'ny fanjakana hoe misy zavatra izay tokony ahitsy ao anatin'ny fitondrana vahoaka ary mampafantatra ny vahoaka ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena ka manoloana izay rehetra izay tsy tokony nisy ny ato-jay be loatra ny ato-jay atao anay izay nefa tsy hiemotra an'izany be dia be fandrahonana tsy ampihemotra anay izany fa mifantatra dia ny resaka amin'ny resaka fiarahamonina